Joël Larson eto amin'le dingana rano amin'izay sika ny frantsay tsara ihany mampafantatra sika efa manomboka mitsirika andreo nosy ireo ary ny nosy la réunion efa nisitraka vola amina tapitrisan'ny maro mihitsy tao anatin'izany tsika malagasy mbola tsy nandraina ny ariary ary ka sao dia tara loatra le fitakiana le amin'le dingana nyteneninao teo hoe mbola mpiantso ny ministra ny raharaham-bahiny eny amin'ny anteny miram-pirenena mbola andeha amina dingana any ivelany amin'ny hoe itory ny fitrandrahana tsy efa hanomboka sao dia tara loatra ahoana le dingana hitakina andreo nosy ireo zany tsy tara loatra telo volana zay dia vitatsika toy zay tsika hiandro 50 taona raha ny tromblin fotsiny a efa ho 5 taona dia mbola miampy 5 taona satria vao première lecture amidinao amin'ny sénat ao amin'ny assemblée nationale dia mbola hiandro 50 taona efa tapitra ny solika rehetra amin'izany fotoana izany le dingana dia tsotra be tsy maintsy miala lenina alohantsika hananantsika pirofo fa tsy mety anohy ny fampirarana tsony ny frantsay tsy ampiarana mazava amin'ny voaka malagasy mazava amin'ny voaka frantsay eo ampiaratanany solombavam-bahoaka ny adity sy ny andraikitra rehetra mombo izay matoky any solombavam-bahoaka ve nefa nareo fanao an'izay zavatra zay tia tanindrazana tahaka atsika ireo raha fimenomenomana sy ny fitomaniny ireo nanana fianakaviana maty voasambotra any amorontsiraka miala avany nosy be ka hatrany fariny atsimo nosy ataoko hoe maromaro ny solombavam-bahoaka efa nale fitarainandreon'ireo ary anona nyzao etsika ataontsika izao ray volana no angatahntsika amin'ny frantsay hamaliny tahaka ny tao amin'nosy la réunion tamina zavaintsika teo vitsy zay ray volan'izay tsy mamalo ny frantsay izahay dia androso hevitra amin'ny filohan'ny anteny miram-pirenena sy mibromaritry ny anteny miram-pirenena fa afaka manolotra teknisianina mahay mikasika lalany raisam-pirenena hiaraka andrafitra ny fitoriana amin'ny commission juridika ny anteny miram-pirenena io fitoriana io dia hoentiny amin'ny science plénière ho laniny ny solombavam-bahoaka ary ho atolotra ny gouvernementa sy ny filoam-pirenena ho alefa ho an'lahe izay ny lalana tsotra sy tsara indrindra ho antsika malagasy mamela ianao tsy nazavain'ny président olojonina teo moa le izy fa le vaolana raisam-pirenena dia toy izao izy raha amin'ny teny frantsay raha mivoalaza ny Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Pour régler les différends auxquels pourrait donner lieu son interprétation ou son application, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer a prévu 4 voies différentes dont le choix est laissé aux États. Le Tribunal international du droit de la mer, la Cour internationale de justice, l'arbitrage conformément aux dispositions de l'annexe 7 de la Convention, l'arbitrage spécial dans le cadre de l'annexe 8 de la Convention. Izay efa saika androso tamin'ny filoam-pirenena raha niraisina izahay hoe mba hamoramoran'ny raharaha dia andao aloha ahoany afahampanjontsika anjony dia andefa fitarainantsika fitoriana any amin'ny tribunal international du droit de la mer. Tsy nandray anay moa izy. Nitatra ny raharaha amin'izao fotoan'izao lasa raharaham-pirenena. Miala tsiny Andriamatofiloha fa tsy raharahan'ny filoha anankiroa ty raharaha ty fa raharahan'ny vahoaka malagasy. Filoha firy ny fandimby tamin'ny accord cadre kasika ny Tromblin efa nanomboka tamin'ny 1999 raha ny voalaza ny lalam-panorenantsika malagasy ao amin'ny 570 dia 5 taona azo avozina ihany 10 taona ny filoam-pirenena eo miala tsiny tompoko mbola ny 50 taona vao vita raha nanganan'izany commission ad hoc na commission mixte zany itsika.
ny faraparany mamaraparana ny adevitra amin'izay isika ny fotoana moa mandeha ihany na dia sambola teo an'io hevitra sika ao anatin'izao viva événement zao le misy fanehoan-kevitra moa zany ho arahantsika aloha vetivety ny momba indrindra ilay fanambarana nataon'izay ministry ny fiarovana omaly ny ao anatin'ilay hetsika Madagasikara miaro ireo nosy malagasy izay somary tezitra ihany manoloana ny ministry ny fiarovam-pirenena tamin'ny fanehoan-keviny omaly ho arahantsika aloha zay fanehoan-kevitra izay kasika ny hoe tribunal iny moa ministry ny teny an'igny ministry ny fiarovana moa izy ny teny hoe tribunal eny ary tribunal tsy fantana na eto lelazainy na tribunal international fa ho zay hoe raiso ny andraikitra raha ministra no ny teny an'igny dikan'izay au courant tsara zany na ny président na ny gouvernementa amin'izay zavatra zay tokony atao raisonareo ary andraikitra nareo tribunal international ny tokony statue ozy anareo raiso ny andraikitra nareo fa aminay dia nosy malagasy reo zay fotsiny lasa miteraka resabe tokoa ny resaka nosy manodidina nosy malagasy ny manodidina ny Madagasikara reo tsy naneho hevitra tamin'ity nosy malagasy ity ihany koa ny solotena ny vondrona européenne zay teny avoloa no raisin'ny prime-ministre zany mombakadriza ilay resaka hoe dialogue politique fa sendra ny mpanao gazetinay izy naneho hevitra makasika izay nosy manodidina ny Madagasikara zay nilaza fa raha madiodio ny frantsay sy ny malagasy io resaka io ka tsy misy idiran'ny vondrona européenne amin'ny akapobeany mihitsy toy izao aloha ny fanazavana everiko fa raha mahakasika ny Madagasikara sy la France ny mikasika ny îles éparses ka tsy afaka manao hevitra mahakasika an'izany ny vondrona européenne reny zany ny fanehoan-kevitra mamaraparana ny adevitra amin'izay isika iankininy any amin'ny ateny miram-pirenena zany zao ny baolina ozytsika ho tafita sa tsy ho tafita ty ady tya misy fanehoan-kevitra ny mpijery ihany koa ny amin'ny hoe ela loatra fa légitime zay ny fanehoan-kevitra teo légitime le fitakina fa le hetsika somary malemilemy fiteninao farany hoentina mamarina an'izay fanehoan-kevitra manoloana zay fanehoan-kevitra ny mpijery zay le rehatsika teo ny fomba fijery ny ministry ny fiarovam-pirenena marina fa samy manana ny fomba ataontsika andraisany azy fa ny teniny de hoe toriana ametraka fitoriana ny tena mamety an'io mitovy hevitra amin'izay izahay na inona fijery eto ma tsy sanatry mivava tsy natao hifanipahana fa tokony iraisy inontsika ao anatin'ity fitakina nosy éparses ity ary zay dia araky ny teninay mandrakariva hoe izahay dia ataontsika hoe solidaire am'ireo zay mitaky an'io fa misy fomba maromaro ny fomba fitakina ao zany ny fanentanana mety ilainy zany eny an-dalambe fa entina amin'ny fomba mihaja amina toerana zay tsy afahany ataontsika hoe makany amin'ny lalana tsy izy na misy ataontsika hoe am'teny vazaha hoe dérapage zany ao anatin'ny fanehoan-kevitra daholo zany ao koa reo andeha ametraka fomba hitaritana azy eo nanivony ataontsika hoe ny assemblée nationale le natao ohatrany hoe rehentsika teo zany fa ny hitanay kosa dia ny lalana tsara indrindra dia ny fametrahana ny fitoriana eo anivony sehitra resam-pirenena ary efa nambaranay teo niaraka tamin'ny président Kram fa efa ho avy ny fanehoan-kevitra fanoanana amin'ny Madagasikara manerana ny zao tontolo zao momban'io ary hitodika aty amintsika ny masony zao tontolo zao satria zava-dehibe tokoa eritreretony hoe malagasy tsika mantsy ohatrany hoe inona ny tena mahatonga antsika hiady ohatr'izao tsara apetraka ane fa ny gaz sy ny pétrole ao anatin'io dia lehibe lavitra noho ny andrareo Qatar momba ny gaz fotsiny zany rehetrarehetra zany dia ny hoavin'ny Madagasikara mihitsy no jerena tsy resaka fotsiny hoe mandaha anankiray dia vita fa tena Madagasikara amin'ny hoaviny mihitsy ny jerena ka zay no mahatonga anay nyteny hoe raharaha ny vahoaka malagasy ihany koa io ka aloha mba ho fantatry ny malagasy ny fizotra ny oraraha io ary manona tanteraka ao anatin'izay fiara-miasa zay moa zay miaraka amin'ny Kram zay eto anatrehanay mba tongavantsika any amin'ny tena lalana tokony izy mba ho tombontsoa ny malagasy irery any
Andray matoa Joël Arson, le fitakiny ny anteny miram-pirenena virika any le fanontaniako hoe matoky tokoa ve ny solombavam-bahoaka nareo ny eny amin'ny anteny miram-pirenena malaza ihany député maleto ny fitenenan'izay. Matoky tanteraka ireo solombavam-bahoaka ireo izahay. Mananteny zay fa iona tsy ho ela amin'ny filohan'ny anteny miram-pirenena sy miromaritra sy ireo solombavam-bahoaka sasantsasany. Eo antsoroky ry zareo no avy ny firenena malagasy. Ho tsarainy tantara eto tsika, ho tsarainy ny taranaka faramandimby raha tsy mitraka amin'izao fotoana izao. Misy dingana hafa vera toka hoe tsy miroso amin'izay hevitrareo izay ny solombavam-bahoaka. Izay zany mbola manizingizina fa io ihany ny raha natokana. Ary eto dia miaraba manokana ny jeneraly minisitry ny foloalindahy. Manana miaramila tandroka aro ny vozontsika hiaro ny fiandrianam-pirenena arak'ireny nambaran'ireny, ka tokony tsy salasala intsony itsika sivily fa hanoana nyny hevitra iny ary hanao tongotra miara-mamindra ho any amin'ny fandresena. Farana ihany koa ny adivitra alohan'ny tena maranana zany aloha dia omeko minitra vitsivitsy any anareo mamintana zay zavatra nyresahana atao anatin'izao adivitra momba ny nosy malagasy, nosy manodinda ny Madagasikara zao. Andray matoa Rabaona Olontsona. Afatra ho an'ny mpieno radio viva ny télévision viva ary afatra ho an'ireo malagasy zay tea fantatra marina hoe ahoana marina momba an'io separsio. Ny zavatra tsikaritra mantsy amin'izao fotoana izao dia misy karazan'olona maro mifanohikevitra ary irainay koa amin'ny amin'ireny tambazotra reny hoe ao reo efa tena kivy sahady hoe inona moa ny adivana amin'ny frantsay tsy anaovy ho anazy io, inona mba hoe tsika petsaka miteny zany azakivy reto. Misy kosa ireo miteny hoe inona ny tokony atao, idina andalambe ve dia ataonao hevitra, miara mijoro daholo tsika voko malagasy andro hiary ny fiandranam-pirenentsika fa hiaro indrindrindra no avitsika. Tiako lazaina dia hoe misy lalana io tompoko, andeha ho any amin'ny lalana isy ny vahaolana maritsika, fa izany rehetra zany dia tsy maintsy misy fiara-metana, misy firaisankina, ka tonga ilay fotoana lasy zao toy izy mody. Andray matoa Joël Arson. Somary mitsika any ahako mieno ny président Olojaona. Zay ny tena marina, rositsika ary andresitsika. Hiofaofo amin'ny ireo nosy malagasy ireo ny saina malagasy atoato. Afaka manjono any amin'ny faritra masina malagasy ireo mpanjonontsika. Hitsika malagasy ny fitotram-panjakana malagasy no hanoy ny fampirarana amin'ireo compagnie pétrolière Sopreto sy Marex. Tsy kely finoantsika manana ny tafika tsika efa nanambarany heviny ny tafika, manana solombavam-bahoaka tsika hiara-dia amintsika, miara-metana ny vahoaka malagasy. Misy fitendrarantsika maromaro manao hoe ny mitabe tsy lany mamba, ny valala maro tsy vakinam-bo, mitrakary malagasy masina ny tanindrazana. Misaotra anareo indrindra nanaiky ny vahiny tao anatin'izao viva événement izao.